Taorian'ny fangatahana nataon'ny mponina ao amin'ny kaominina Laniera mahakasika ny fanadiovana ny canal de drainage 2 na CD2 dia tonga namaly ny antso ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay notarihan'ny Ramatoa Talem-paritry Fambolena sy ny Fiompiana Analamanga ny 20 avrily 2024. Nisy ny asa tanamaro nanadiovana ny lakan-drano. Etsika ho fanohizana ny herinandron'ny fiaraha-mientana amin'ny fikojakojana ny lakan-drano sy ny fambolem-bary Voly avotra ho an'ny taom-pamokarana 2024. Androany dia ampianatra sy anentana ny tantsaha mba hikojakoja ny lakan-drano. Ny lakan-drano moa misy karazany roa, misy ny lakan-drano mpampitin-drano dia misy ny lakan-drano famoahan-drano na ny fanariana rano. Ny lakan-drano mampidi-drano rehefa voakojakoja dia mitombo arak'izany ny velaran'ny tany voatondraka dia mitombo ny voka-bary. Rehefa voakojakoja koa ny lakan-drano fampidiran-drano dia lovain-jafy izy dia tsy verivery ny rano fa tonga ny amin'izay tokony ho alehany ihany. Marina fa velaran-tany mirefy 400 hektara no tondrahan'ny tambazotra ao amin'ny lemakio. Nisy ihany koa ny fanentanana sy famporisiana nataon'ny tetikasa-papiri tamin'ireo tantsaha ampiasa ny teknika ny varin-dRajao. Ary tanjona amin'izany ny ananana lakan-drano voakojakoja ho antoky ny fampitomboana ny FAMOKARAM-BARY ao amin'ny faritra Analamanga.